mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tserery avindray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity ary manasanao hitrany anaraka izany hatramin'ny farany alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona ho an'io dia vavaka sika. Ianay tsara indrindran-danitra mbola velompisaoranao izahay noho ny amin'ny fitahinao sy amin'ny fitantananao anay misaotra anao manokana izay manome anay zavatsoa areto izay indray ny tenao indray kofoazy ny fohamam-panahinay aminaran'i Jesosy. Amen. Raha tenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny tsy ambaratelo ny asa fanompoan'i Jesosy. Tsaroanao ve ilay tantara ny fo mialohan'ny posan'ny masoandro Jesosy nitokana tany amin'ny toerana anankiray izay tsy nisy olona mba hivavaka izy. Songadin'ny marika toko voalohany ho ivon'ny asa ataon'i Jesosy mivavaka. Naseho tamin'ny endrika voafintina ny matoan-teny rehetra amin'ny fehezanteny io hoe ny fo izy nivoaka ary nandeha, izany hoe nakany. Amin'ny filazam-potoana lasa avokoa izany ireo amin'ny teny Grika izay midika fa efa vita izany asa izany. Ny matoan-teny mivavaka kosa indrindra eto dia aseho amin'ny endrika mitory fitohizan'asa, izany hoe mbola manao an'ilay asa izy. Sokadiny lahatsoratra koa fa maraina vao mangiran-dratso ny voan'i Jesosy midika izany fa naharitra ny fotoana nitokanany mba hivavaka. Manerana ny filazantsara no ahitantsika fa olo mivavaka Jesosy. Hita fa izany no iray amin'ireo tsy ambaratelo ny herin'ny asa fanompoana izay ataony. Asaiko ianao hoe mamaky ihany koa ny lioka toko 1 andiny 12 izay manao hoe ary tamin'izany androany dia lasa nakany amin'ny tendrombohitra Jesosy mba hivavaka ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina izy. Ny fanontaniana mipetraka dia inona ary no ampianaran'izany mikasika ny fiainam-bavaka Jesosy? Manana fotoana raikitra hivavahana ny ankamaroan'ny kristianina. Mety ary tsara tokoa izany fomba izany kanefa mety ho tonga fahazarana fotsiny ary mety ho lasa tsy anjery aza. Azo atao ny miova amin'ny mahazatra amin'ny alalan'ny fanovana tsy indraindray ny ora fivavahana na koa amin'ny fivavahana mandritra ny fotoana maharitra kokoa. Tsy nanaraka an'i Jesosy tany amin'ny toerana nivavahany Petera sy ireo namany. Azo heverina nefa fa fantatry izy ireo izany toerana izany satria hitany izy. Ny filazan'izy ireo fa nitady an'i Jesosy ny olona rehefa dia manondra ihany koa fa manohy ny fanandramana nampetahetan'ny fanasitranana sy ny fampianarana izay niainany ny omaliny eo izy. Nahagaga ny nandavan'i Jesosy an'izany sy ny nanondroany ny sampanompoana lehibe kokoa any amin'ny toeran-kafy. Fa hoy izy kosa taminy manao hoe andeha isika hiala any amin'ny tanàna akaiky hozy izy mba hitoriky teny aniko fa izany no nahatongavako. Raha mpanara-ten'i Kristy tokoa isika dia aoka ny dia tongon'i Kristy tokoa no arahantsika. Kristy dia tena tia vavaka ary aoka mba olo ny vavaka ihany koa isika satria ny vavaka dia ahafahantsika mifandray amin'ilay raintsika. Ny vavaka ihany koa no hisintomantsika hery mba ahafahantsika mivoaka mpandresy amin'ny zavatra rehetra miandry antsika. Irena tokoa izany mba hampieritseritra anao sy hahatonga anao hanokana fotoana manokana mba hivavahanao amin'Andriamanitra. Amen. Ianay tsara indrindran-danitra mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'izany teninao izany. Misaotra ireo izay manome hery anay amin'ny alalan'ny teninao. Ampio izahay mba ho tia vavaka, ho tia fifandraisana aminao ka olo ny vavaka no ahafantarana anay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.